deux pays amis. Je pense que la signature de cet accord très important est une nouvelle borne qu'on a traversée dans le cadre de ce renforcement. Et maintenant que je suis ici en tant qu'ambassadeur à part entière, plénipotentiaire extraordinaire de l'État d'Israël, je ne ménagerai pas les efforts pour mettre en place une infrastructure de coopération dans tous les domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de l'agriculture, etc. On est deux pays amis avec une longue histoire commune, avec un acte commun. Et je pense qu'on a maintenant, il faut resserrer les chemises, disons, et commencer à travailler pour renforcer ces relations bilatérales. Merci beaucoup. L'ouverture de Madagascar sur l'extérieur, c'est très important. Et nous, donc, nos collègues douaniers ici avec moi, vont vous donner l'assurance de respecter l'accord et cet accord soit bénéfique pour notre pays respectifs. Merci beaucoup. Vous savez, dans les années 60, après l'indépendance de Madagascar, il y avait une coopération très étroite entre nos deux pays. Et depuis que je suis là, on parle beaucoup d'oranger. Il y avait apparemment un chantier d'orange qui était performant et dans lequel les gens, pas de votre âge, mais de mon âge, se souviennent. Et deuxième chose qu'on m'a parlé, c'est ce qu'on avait dans le domaine de la coopération dans le domaine de la police, traitement du personnel au niveau, des divers niveaux de la police. Ce sont deux chantiers qu'on peut vérifier s'il y a toujours aujourd'hui une potentialité à coopérer. Je vais donner quelques exemples. Avec le ministre de l'Agriculture, on a évoqué le système goutte à goutte, qui est très performant en Israël et qui est exporté partout dans le monde. Je pense que c'est aussi une bonne idée de voir la potentialité ici au Madagascar. Dans le domaine de la santé, on a parlé de faire venir peut-être des ophtalmologues pour des opérations de cataracte, qui est probablement ici aussi au Madagascar. Il y a un tas d'autres sujets et domaines dans lesquels il faudrait s'y étaler pour mettre en route cette coopération. Dans le domaine de l'éducation, on en a parlé, dans le domaine social. Nous avons évoqué les diverses possibilités de formation, aussi bien ici en Israël qu'au Madagascar. Il y a des stages qui sont effectués en Israël dans de divers domaines. Il y a des bourses qui sont offertes et nous avons acheminé cette information avec le ministre que nous avons rencontré. Il y a des stages itinérants en Israël. Il y a, comme je vous ai indiqué, la possibilité de faire acheminer des experts dans les divers domaines. Donc les chantiers sont vastes et il s'agit maintenant de se mettre au travail pour le bénéfice du Madagascar qui maintenant a tourné la page et se trouve maintenant dans une bonne route, la route de la démocratie et du développement. Amin'ny firenena israeliana amin'ny fifandraisana ara-toekarena amin'ny arabola sy amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Fa ny androany manokana zany dia hitareo zany fa nisy fanarana atao sy niavina izay mikasika ny douane na fahadisaranana amin'ny fifandraisana ara-barotra. Iny fanarana iny dia milaza fa malalaka ny fifandraisana ara-barotra miaraka amin'ny Israely ary isy fanaramaso an'ireo entana izay tsy azo alefa tenitsika na koa tsy azo alefa ny aminy na ohatra zany raha tsika fitaovam-piadiana na resaka produit toxique. Zay zany le teo. Dia nanao sy niaraka tamin'izao zany ny ambassadeur Israël izay oetreto aty Madagasikara zany Atsoata. Inona ny vokatra teny fanakalozan'ny Israël sy Madagasikara amin'izao? Ny amin'izao aloha mbola tsy dia nisy firy fa miainga amin'iny zany no hisokatra malalaka tsara zany ny fanakalozana ara-barotra. Inona mety ataontsika monsieur le ministre amin'izay fanakalozana ara-barotra? Ny fanakalozana ara-barotra ny ataontsika amin'izay dia mba ahafahandreo mpandrarà mpanorona entana manondrona entana ny Israël ary ahafahany koa ireo mpandrarà izay manafatra entana avy any Israël mankaty amintsika. Efa mety évaluer ve mbola tsy raha tsy efa mandeha le izy aorinany ohatrany amin'ny faran'ny taonana angamba vao afaka mamaly an'izay tsika. Vao ankeo maraina zany
talohan'ny nanaovana signature teto dia niona tamin'ireo lehibe ny mpandraraha eto Madagasikara izay dia misy ny fanampilovakevitra, misy ny fianonany ataitany zareo, misy ny fandraisana ny aiany zareo ary misy ihany koa ny fandraisana sosokevitra zareo. Fa tsy hoary ny mikasika ny etaeta dia tsy hoary ho azo daholo fa tsy maintsy mijerevana izay azo atao sy izay tsy azo atao. Mikasika ny aiay sy ny fanamarina dia voarainy zany hoe amin'ny matetika moa milaza zareo fa masika tsy manara-dalàna ny mpakahetra ny voladoany ohatra mbola misy olona ihany reny zany misy fanatsarantsy sy atao amin'ny fandraisana amin'ny mpandraraha eto Madagasikara. Ary amafisina hatsaraina ny fihaonana matetika ohatra zany ny fanarana teo hoe tokony mihaona isam-bolana amin'ireo mpandraraha ny zareo amin'ny direction douane sy impôt mba hijerevana ny olana ary ialana ny fitondrana ny raharaha eny amin'ny fitsarana foana. Ary mikasika an'izay zany raha mandeha araka tokony izy moa zany fanomanana dia any amin'ny tapatapony oktobra any mbola mihaona andray mandeha zay amin'ny zareo secteur privé satria fantatsika fa ny fotoana farany ahafara mametraka ny voalohany volana dalàna mbola mitiditra volam-panjakana 2020 dia amin'ny faran'ny volana oktobra.